Mino aho fa nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo Jesosy Kristy. Filazany tsara amin'ny Matthieu 7:20, 5:15 ka hatramin'ny 8:20, 5:20. Nisy vehivavy maro koa teo, nitazana avy teny lavidavitra teny, dia ireo niaraka tamin'i Jesosy hatrany Galilea ka nanampy azy. Anisan'ireo Maria Vany Magdala sy Maria rendry Jakoba sy Josefa amin'ny rahalahy ary ny vadiny Zebedeo. Noho ny harivany andro dia tonga ity lehilahy mpanan-karena avy any amin'ny tanàna Arimatia, Josefa no anarany ary mpianatra Jesosy ihany koa izy. Nanatona ny Pilato izy nangataka ny vatan'i Jesosy, ary dia nasain'ny Pilato nomena azy izany. Nalain'i Josefa ny vatan'i Jesosy, dia nofonosiny ny lamba sarobidy madio, ary napetra ny tao ny fasana vaovao izay nampandavahany ho an'ny tena ny tao anaty vatolampy. Rehefa avy nanakodia vato makadiry teo amin'ny vavafasany Josefa, dia lasa nandeha. Ary teo Maria Vany Magdala sy ilay Maria anankiray hafa ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ny ampitsony ny andro fiomanana amin'ny sabaty iny dia niara-ny vory tany amin'ny Pilato ny lohandoha mpisorona sy ny farisianina ka nanao hoe: Tompoko, tsaronay fa fonom-bola velona ny mpamitaka iny dia izao ny teniny. Amin'ny andro fahatelo dia hitsangana velona. Koa asaovy ambenana ny fasany, ambara-pahafaky ny andro fahatelo. Fandrao avy ireo mpianany hangalatra ny fatiny, ka ilaza amin'ny vahoaka hoe nitsangana velona avy tany amin'ny maty Jesosy, ka ho ratsy kokoa ny fitaka farany noho ny voalohany. Dia ho Pilato tamin-dry zareo: manana mpiambiny ianareo, koa ndeha ataovy tsara antoka ny fasana arak'izay fantatrareo fa mety. Dia lasa izy ireo ka nataony tsara antoka ny fasana, nasiany tompo-kase ny vato hidi-pasana sady nametrahany mpiambina. Taorian'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro alahady, dia lasa n'izany fasany Maria Vany Magdala sy Maria anankiray hafa, ary nizay nisy orohoro-tany mahery vaika. Fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, tonga nanakodia ny vato hidi-pasana ary nipetraka teo amboniny. Namirapiratra tahaka ny tselatra ny tarehiny, ary fotsy tahaka ny oram-panala amin'ny fitafiany. Azo nitahotra ireo mpiambina raha nahita azy, ka nivadi-po ary nody maty. Dia niteny tamin'ireto vehivavy ilay anjely nanao hoe: aoka tsy hatahotra ianareo. Fantatro fa i Jesosy, ilay noombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, satria efa nitsangana velona araka ny voalazany. Avy ka jereo ny toerana nametrahana azy. Ndeha agny nalazao amin'ny mpianany hoe efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty Jesosy, ary indro mialohanareo any Galilea, ka any no ahitanareo azy. Zany ary fa efa nilazako ianareo. Dia nialangana tao am-pasany ireo vehivavy, sady natahotra ny faly tokoa, ary niazakazaka mpandreny mpianatra Jesosy. Tampotapokeo dia fanatrika tamin'ireto vehivavy Jesosy ary niteny taminy hoe: ho aminareo anie ny fiadanana. Dia nanantona ny Jesosy reto vehivavy ka namihina ny tongony sady nitsaoka azy. Tamin'izay dia hoy Jesosy taminy: aoka izay nitahotra, ndeha hampandreneso ireo mpianatra izay rahalahiko, ary asaovy makany Galilea fa any no ahitana. Raha mbola teny an-dalana reto vehivavy, dia indreny tafaverina tao an-tanànan'i Jerosalema ny sasany tamin'ireo mpiambina amin'ny fasana, ka nitantara ny zava-nitranga rehetra tamin'ny lohandoha mpisorona. Dia nivory niaraka tamin'ireo loholona ny lohandoha mpisorona, ka rehefa nikaondoha dia nanome vola be ny miaramila ry zareo, sady nanao taminy hoe: lazao fa tonga alina mpianatra Jesosy nangalatra ny fatiny raha sendra natory ianareo. Ary raha renin'ny governora izany, dia izahay no andresy lahatra azy sady hanao izay tsy hampaninina anareo. Dia nandray vola amin'ny miaramila, ka nanao araka ny teny nomeny zareo azy. Ary izany tantara izany no niely tamin'ireo jiosy mandraka androany ary ho antsika malagasy ihany koa.